Mahakasika ny tambazotra malagasy kosa ny fanarena kasina izay ny lohahevitra raisina amin'ny fanamariana amin'ny ity taona ity izay mariana ny 27 ny volana marsa ho avy izao anisan'ny fiainana tamin'ny pampalala vaovao sy tamin'ireo fidrona fikarakarana tetsy Mahamasina no nahafahana ny fampizara izany rehetra izany. Amin'ny 27 martsa ho avy izao ny datin'andro ankalazana ny taom-baovao malagasy araka ny nambarany sitrahan'ny koltoraly malagasy. Naompana tamin'ny lohahevitra hoe fanarena kasina izany fankalazana izany. Nivoatra nandritry ny valandresaka fampahafantarana izany fankalazana izany tetsy Mahamasina fa vohitsakitsaka ny soatoavina malagasy ka mihamiletsy ankehitriny ny asina maha-malagasy. Mahatsapa itsika mianakavy sy vahoaka ray mantosy ny ambany lanitra fankidia miasa ny firenena ity. Tsy mirahina intsony ny olona, tsy mifankatia ny olona, ny loza ny varitsika, ny loza ny ranontsika, maina ny tany, mahantra ny olona, zany rehetra rehetra zany hasy ny tany ny enjera dia rahantsika manarina izy. Ka ny fotoana tsara indrindra anarenana n'izany hasina ny ongana izany dia ny taom-baovao malagasy satria ny faran'ny taona fanalana fatotra, fanalana ny ratsy, fanalana ny loza tsy nety rehetra ary ny taom-baovao kosa dia fitsofan-drano sy firarian-tso ho an'ny tany sy firenena sy vahoaka ray manontolo. Tokony tsy hadivan-kevitra intsony kosa ny datin'andro ankalazana ny taom-baovao malagasy izay mifanojo amin'ny fipitrahan'ny volana voalohany amin'ny andro voalohan'ny taona izay hitrangan'ny 5:20 minitra amin'ny 27 martsa ho avy izao araka ny tsinam-bolana Lahamady. Ty daty ty dia efa natao tany amin'ny razambe tany aloha tany ary ireo moa misy lenanana hoe misy hira izay tsy afaka mbava amin'ny maro izay tsy fantatretsony ny namorona azy hoe mahandihiza raha hitsikitsika, mahandihiza ny Mahamasina, mahandihiza raha fararano efa liny manjaka miadana. Zany hoe ao amin'ny fotoam-pararano zany ny taom-baovao malagasy zavatra efa nisy zany dia volana firmana takariva mazava tsy nanana zay anisan'ny hira efa tranainy be zay mitahiry an'izany dia hita le daty dia io ka daty tsy vao niforonona io na vao ny volovolona ao amboarina fa efa lovandrazana tany aloha dia tohisantsika. Ifampitonetsy Mahamasina toerana manatantara ny 27 martsa ho avy izao ireo fikambanana mpiaro-ny fomban-drazana avy amin'ny faritra maro manerana anosy. Ny 25 martsa dia efa nompoka ny fankalazana. Ny 17 martsa dia ho totsaina ny afo-tsy maty ny diabe tondrana ny aretina ho fitsenana sy hifandraisana ny taom-baovao malagasy izay totsaina ny 27 martsa. Eo koa ny jaka, ny fizarana ny enamanitra, ny tatao izay endrika lehibe hifanatoavan'ny soa sy ny fahamarinana sy ny fomba mampanao malagasy maro samihafa tsy voatanisa.